nalavazony la bière lereo e hainao efa hainao zay fa mamolava mitifitra jamamanga mamony tena mitoka gasy ke ino koa. En 2024, ce sample a pris d'assaut le monde du TikTok à Madagascar. Derrière cette voix inoubliable, rocailleuse, se trouve Nathanaël Gabriello Barmiarantsu, ou Nathan Gabri, auteur, compositeur et interprète originaire de la région Bouin. De par son style unique, Nathan Gabri est l'un des porte-étendards de la musique d'aujourd'hui, aux paroles provocantes. Ces extraits sont écoutés partout par les jeunes avec ses textes basés sur la conscientisation de la société, ce qui le rend l'un des artistes à suivre de l'année 2024. Za monko zany nihirako efa mivoaka sy nihirako efa fahelin'olona matetika zavatra misy amin'ny fiarahamonina sy zavatra somary bizara foana zany thème ataoko. Fa io le thème bizara io mihitsy ndro tena voiziko amin'ny carrière artistique-nakay zany. Za zany tsy misinspiré avy amina zavatra hoe évident. Le évident teneniko ohatra zao hoe fitiavana. 95% ny artiste jiaby oh mon chéri, mon bébé, ino. Za manao fa tsy de zay loatra zany le tiako atao e. Tianao zavatra zao monsieur pasy amin'ny fiarahamonina fa manatin'ny gadona somary metsiketsika hitanareo foana. Za monko tsy te tantara be fa manjary simba le surprise omaniko anareo fa Nathan Gabri olona tsy mbola nanao clip tena hoe matotra be hatramin'izay fa ho avy ao ny clipny hira maromaro ary réalisateur anisany mba maventy amintsika Madagasikara eto nanao anazy de fierté be ho anakay koa satria namako efa 10 ans laolo de zao vao tena izy fiara-miasa hitantsika eo foana rehefa izy miboaka. C'est en 2018 que Nathan Gabri a commencé à se faire connaître du public. À l'époque, le jeune avait participé au concours télévisé G5 et l'avait gagné. Ce qui l'avait conduit à rejoindre le boys band G5, un moment clé de sa carrière et qui l'avait propulsé au devant de la scène. Mais l'aventure s'est terminée lorsque Nathan Gabri a décidé de miser sur sa propre voix et de trouver son identité musicale. G5 sendra namelona télé za tamin'izany dia nahita ma zany hoe misy fifaninanana dia lasa nandeha mifaninana tary tafiditra tao anatin'le 5 garçons lany tao anatin'le izy moa zany hoe le G5 zany groupena 5 garçons izay ezahana hoe ho atao malaza dia tafiditra tao za dia nafinaritra be ny fiarahana tao. Nisy ny coaching vocal, nisy ny rencontre tamina artiste hafa toy ndry Shine, Dinaise, Stéphanie, Jerry Marcos sy ny sisa tsy lany tany saina eto fa maro be dia tombontsoa azoko avy ao zany expérience satria plus fotoana mandroso plus mitombo ny expérience dia expérience be dia be mihitsy azoko tao ary isorako manokana andreo le namorona an'iny groupe G5 iny. Voalohany angamba aloha tiako ambara anatin'le raha zay tao amin'ny G5 tao dia za zany efa hatramin'izay no efa tian'le hoe mihira. Efa ela zany nisy Nathan Gabri io efa avant G5 ary zay olona tany Majunga tamin'iza mbola 14 ans teo angamba efa nahay fa za efa nihira foana. Dia nandalo moa zany le G5 dia tao anatin'ny G5 amin'izay za mbola namoaka hirako foana. Dia rehefa za namoaka hirako dia mba nanontany zany reo Nathan ahoana tsara manao an'ity karana sady manao hiranao manokana no miaraka aminay tsy mety zavatra zay fa tsika groupe donc soit anao mijanona soit anao manohy dia tsy ela moa zany nakako ny décision ko hoe bon andehanao carrière solo basy zao lasa zany andehanao carrière solo nakay. Nathan zany tsy mifidy style de musique mihitsy fa ny atomboako aloha rap ngamba zay manafy jiaby fa ela mihira am'izao ty tsy maintsy niaingainga tanatina rap foana. Dia le anisan'le rappeur puriste be mihitsy tamin'izany zay tsy ala amin'ny rap bandy zany rehefa za zao. Dès ses jeunes années, alors qu'il était encore à l'école primaire, Nathan Gabri a commencé à développer une passion grandissante pour le rap et le freestyle. Avec le temps, son intérêt s'était élargi à la production, le menant à créer ses propres musiques et rythmes. C'est cette passion pour la production qui a façonné Nathanaël Gabriello Barmiarantsu, forgeant l'artiste accompli qu'il est aujourd'hui. Ny mozika efa hatramin'ny fahakeloko mihitsy zany za fa tia mozika io. Mamako niteraka anakay tsy mba mihaino mozika zany indraindray foana izy vao mba henonao hoe mandefandefa hira kely fa mamako tsy mihaino hira mihitsy fa zaho hatramin'izaho mbola kely dia fa kotrokotro la musique à droite et à gauche miezaka mampianatra tena sy ny sisa.
za aloha zany tiako ambara hoe za tsy tonga de niteny hoe je vais me lancer dans la musique fa misy nanao producteur zay za tamin'ny mbola kelikely za mbola 10 ans de fa niposiposy manamanafo amin'ny quartier na manamana akay jiaby reny tonga an-trano ao de naovanao cuire de za mbola tsy nihira fa après am'zay rehefa za nanomboka nihirahira kely iny de hitako hoe sao de tokony avoaka izy reto Facebook ndraiky SoundCloud à l'époque de navoavoaka karaha io fotsiny fa tsisy hoe inona tena antony nanovoaka an'le raha de izy iny fa naboakako après de karaha zay za zany genrena artiste tsy mitovy amin'ny hafa ny sasany manko mandeha amin'ny studio mamorona zany hoe misy lalana be dia be zany mbola diavindreo am'le izy fa za nefa vu que za producteur za tompony Pence Record za tonga de ao an-trano foana zany rehefa misy matériel kely reny de mamorona hira mamoaka hira par semaine zany nataoko défi mihitsy teo hoe isan'ny zomana sabotsy na alatsinainy ary revo tetetra aloha de mamoaka hira foana za zany tsy nieritreritra mihitsy hoe misy hira anankiray na hoe hira anankiray hafa andeha fa za tanaty lohako hoe izy koa za manao an'ity hira ty fa zay manaraka zay tsy manaraka de comme par hasard iny mamolava iny hira efa heritaona izy iny navoakako efa heritaona tafiditra tao anatin'ireo le manala azy ireo de navoakako tsisy olona mihaino tsisy iny fa tamin'ny farany taona teo am'zay zany tonga le azona réveillon iny jiaby de misy an'izay Isaac zay napilitra izy tanatin'ny compte-ny TikTok nazy tao reprendre an'iny ho Indika Talina sy ny artiste sasy de nandela izy aveo